Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabanao rehefa kotratra ity zoma fa eniny volana febroary ity. Ny volana izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty voalohany toko fahaefatra, Timoty voalohany toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Timoty voalohany toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piaviko, tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza teo mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'olona. Mazotoy hevitra izany zavatra izany ka mikeleza aina faratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ka mahareta amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny tenanao ny fahamarinana. Amen. Andininy fahaefatra ambin'ny folo, aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao. Raha mamaky ny teny izay nampiasain'i Paoly tsika rehefa malala dia atsapa fa tena tsara dika ity andininy fahaefatra ambin'ny folo tapany voalohany ity. Aza tsy mitandrina, izany hoe aza manao ambanin-javatra, aza manamaivamaivana ny fanomezam-pahasoavana na grasy izay nomenanao tamin'ny alalan'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanana. Fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao. Tsy ny teny fotsiny izy hoe fanomezam-pahasoavana, fa fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao. Mazava be ilay tenin'ny Paoly amin'ny Timoty izany manao hoe ao anatinao io fanomezam-pahasoavana nomenanao tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana sy ny faminaniana. Raha miteny hoe faminaniana dia toroteny, tenin'Andriamanitra. Fametrahan-tanana dia milaza ilay fanomezam-pahefana. Noho izany dia eto i Paoly dia manafatra tsara ny Timoty manao hoe ianao anaka dia ao anatinao ao vokatry ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra, vokatry ny fiainam-bavaka nataonao sy natao taminao dia ao anatinao ao misy fanomezam-pahasoavana. Tsara ny manamarika fa rehefa miteny hoe fanomezam-pahasoavana ao anaty isika dia zavatra manokana izay. Inona mampanokana azy? Ao Mateo toko faha 10 dia miresaka Jesosy momba ny talenta. Miresaka Jesosy momba ny talenta. Ary dia nanazava fandray maka, nanao fanoharana hoe misy tompo anankiray izay nanomeny mpanompony talenta, nisy nomeny talenta 2, misy nomeny talenta 5, misy nomeny talenta 1, 2 kilao ny lanjan'ny talenta anankiray. Dia izy manao hoe rehefa lasa izy dia naprisika ireo olona ireo hiasa zany izy hampiasa an'ilay talenta dia niverina izy rehefa avy eo. Io no mahasamihafa ilay fanomezam-pahasoavana ao anaty sy ilay talenta. Marina loatra fefa namaritra tsika indray maka manao hoe ny fanomezam-pahasoavana dia tsy inona akory fa ny talenta ihany saingy ampiasaina ao anatin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ny talentanao ihany, ny talenta nomen'Andriamanitra anao io, rehefa ampiasainao ao anatin'ny filazantsara, ampandrosoana ny filazantsara sy ny fiangonana, dia manjary toy ny fanomezam-pahasoavana izy. Fa tsy izay rehetra manana talenta akory dia hampiasa izany ho fanomezam-pahasoavana. Misy mahay marika, mahay matematika, mahay manjaitra, mahay mihira, fa tsy mampiasa izany ho fanomezam-pahasoavana, fa mijanona ho talenta ihany. Tsy hoe rehefa talenta akory dia tsy ilaina, fa ilain'Andriamanitra ny talenta. Matoa nomen'ny olona dia ilain'Andriamanitra ny talenta. Ho fanohizana ilay asam-pahariana nomen'Andriamanitra ny olombelona. Ka misy tsy mpivavaka fa mahay maritrano, misy tsy mivavaka fa mahay manao asa tanana, misy tsy mivavaka fa mahay mokira, mahay manjaitra sy ny sisa rehetra, fa ireny dia nomen'Andriamanitra ny olombelona mba hahafahan'ny olombelona manohy ilay asam-pahariana nakin'Andriamanitra taminy amin'ny fitandremana ny tany sy izay rehetra eo aminy. Fa rehefa
tonga piny kosa la iola ka manaiky ampiasany ho amin'ny fanahy ny filazantsara sy ny fitorinan'i Jesosy Kristy tompo de manjary lasa fanomezam-pahasoavana. Malaza azy amin'ny heviny malalaka ihany zany fa izao nefany raha ohatra ka mitentsika hoe eto i Paoly miteny hoe fanomezam-pahasoavana ao anatinao de misy zany ny fanomezam-pahasoavana tsy ao anaty ary misy ny fanomezam-pahasoavana ivelany. Mazava ho azy lay talenta lay talenta nresahana teo zay volamena na volafotsy 2 kilao dia milaza zavatra iny ivelan'ny tena. Misy zany ny fanomezam-pahasoavana ivelan'ny tena anao ohatra ny vola, ny arena, ny zavatra maro samihafa mety ho fanomezam-pahasoavana ivelan'ny tena. Fa eto kosa misy fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny tena. Ary ny sarotra de zao ny mamantatra ity fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny tena ity. Satria ny olona de zao maha olombelona azy fatatsika fa ny olombelona dia manan-kery kokoa amin'ny olombelona ny zavatra hita maso. Nahoana dia mandaitra kokoa amintsika ny zavatra hita maso. Fa rehefa tsy hitatsika maso de toy ny heverintsika ho tsy misy ary indraindray. Eto zany misy fanomezam-pahasoavana zay ivelany sy ao anaty ka raha ivelany zay roaritsika amin'ilay talenta teo de heverin'ny olona ho tena fanomezam-pahasoavana matanjaka de matanjaka satria hita maso. Ohatra hoe raha anona mahay mihira be hita maso izy mahay mihira, raha anona mahay asa tanana be hita maso izy manao asa tanana, raha anona manam-bola be, raha anona manana arena be, raha anona manana an'izao milaza lay fananana de hita maso lay izy. Fa lay fanomezam-pahasoavana ao anaty kosa ndraindray tsy hita. Ndraindray tsy hita ka de toy ny hamaivamaivan'ny olona lay fanomezam-pahasoavana ao anaty. Ade zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe tandreminao manamaiva ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao io. So ny fanomezam-pahasoavana any ivelany la hita maso, ny vola mikarena, ny voninahitra, ny fahaiza manao, ny fahaiza mikirakira, zany no hita. De zany mezaka zahanao fa tandremy tsara fa misy fanomezam-pahasoavana ao anatinao ao. Ary be deabe ny mpimitra avako malala no tsy mahafantatra ny fanomezam-pahasoavana ao anatiny, na heveriny no tsy fanomezam-pahasoavana ilay ao anatiny. No heveriny fanomezam-pahasoavana de ilay fanomezam-pahasoavana eny ivelany ihany. Izay nahatonga ny olona natao Korinto, fatatsika tsara ny olona natao Korinto, Korintianina 2:20, mipakana ty amin'ny 2:20, mandray ny 2:20 mihitsy aza momba ny fanomezam-pahasoavana. Satria niazakazahan'ny olona lay fanomezam-pahasoavana hita maso. Lay mitondra vokatra ataontsika hoe mitondra vokatra daholo ny fanomezam-pahasoavana, mazava ho azy tsy fanomezam-pahasoavana izy raha tsy mitondra vokatra fa mitondra vokatra izy. Fa zao lay hita maso lay azo tsapaitanana. Nahatonga amin'ny Paoly ny teny tandremy tsara fa misy fanomezam-pahasoavana lehibe lavitra noho io lay ao anaty lay fitiavana. Io lay ao anaty io. Io fanomezam-pahasoavana fitiavana ao anaty io tsy zavatra eny ivelany azo lanjaina. Io fitiavana tsy azo lefesina, tsy azo lanjaina fa izao ao anaty izy. Io lay lehibe ozy Paoly. Ary io aza lay asain'ny Paoly tandremana tsara. Aza mitandrina lay aza tsy mitandrina lay fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao, tsy zavatra tsy voajanahary tao anatinao io fa zavatra nomenanao, vokatry ny tenin'Andriamanitra no henonao, vokatry ny tenin'Andriamanitra no henonao ka nanjary finoana, vokatry ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra ka nanjary fanoloran-tena, vokatry ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra ka nanjary fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. De zao misy fanomezam-pahasoavana ao anatinao, tandremy io. Ary io fanomezam-pahasoavana io raha ohatra ka mamaky tsara ny ery ambony isika ny 9:20 dia io no miantoka reto zavatra telo ireto. Io fanomezam-pahasoavana tsy ao anaty io, vokatry ny fanomeza, ny fanamasana na ny tenin'Andriamanitra. Io no miantoka reto zavatra telo reto i Paoly: ny famaky-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Zava-dehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana io, hoe fiangonana manao zava-dehibe ny famaky-teny, ny fananarana ary ny fampianarana. Ireo zavatra telo de zao lay fanomezam-pahasoavana ao anatinao no mahatonga anao mavita an'io. Tsy hoe ny vola mikarena no ahafahanao manao ny mahavita ny famaky-teny na ny fananarana, ny fampianarana, tsia. Tsy hoe ny voninahitra,
tsy hoe ny trano tsara tarehna, tsy zay no avitanao mahavita ny famakitenina, ny fananarana, ny fampianarana ataon'ny fiangonana, fa ny fanomezam-pahasoavana zay ao anaty. Raha ohatra ka somary mandalina kely isika lay hoe ny famakiteny, lay teny hoe famakiteny zay nampiasain'ny Paoly eto anagnosisy, anagnosisy zany hoe raha tena jerena ny teny hoe anagnosisy efa heviny faharoa le famakiteny, fa ny heviny voalohany de izao fahalalana na fahaizana na fahafantaran-javatra, zay vao hoe lecture na vaky teny. No zany le anagnosisy zay tenen'ny Paoly eto hoe mandra-piaviko tandremo ny anagnosisy, zany hoe tandremo lay fahalalana. Io fahalalana io tsy fahalalana ateraky ny finonom-porana, fahalalana ateraky ny traikefa-koara, fa fahalalana ateraky ny famakina ny soratra masina, fahalalana ateraky ny fanadiadinana famakafakana ny tenin'Andriamanitra. Io zany io teny io hoe tandremo tsara ny famakiteny de zao tandremo tsara ny famakafakanao ny fiangonana, tandremo tsara ny fitiavanao, ny famakafakanao ny soratra masina, tandremo koa ny fananarana, le teny hoe fananarana paraklesis ny tenen'ny Paoly eto, zany hoe nazahoana ny teny hoe parakleto, fa matra amin'ny teny hoe parakleto, lay fanahy masina zany, dia tandremo tsara lay teny hoe paraklesis eto de zao milaza fampaherezana, milaza teny mamy, milaza torohevitra, milaza taridalana, milaza azo lazaina mihitsy hoe milaza kabarina fahaiza mandahateny ahatonga ny olona ahafantatra ny marina sy ny tsara, zay le paraklesis. Zay le fananarana. Ary ny fahatelo de zao ny fampianarana, didaskalia, zay milaza nazahoana teny hoe didaktika, didaskalia zay midika hoe mampianatra fotom-pampianarana, mampianatra momba lafiny ara-panahy izy ity, momba lafiny ara-potom-ponoana. Raha ohatra ka ilay anagnosisy miteny ny fahalalana akapobe, ny siansa, ny medicine sy ny tahak'izany, fa ny didaskalia kosa de miresaka ilay tena lay fampianarana, lay fahendrena, lay lafiny fotom-pampianarana ara-panahy. Ireo zavatra telo ireo zay maha-izy azy ny fiangonana, maha-izy azy ny mpitoro ny filazana tsara de zao tsy vita raha tsy mitandrina tsara lay fanomezam-pahasoavana ao anaty. Ny fanomezam-pahasoavana ao anatintsika no ahafahantsika mampianatra tsara, no ahafahantsika mampahery, no ahafahantsika mampitraka, no ahafahantsika mampiorina, no ahafahantsika mitandrina ny olona, mitandrina ny mpino. Ako malala, inona le fanomezam-pahasoavana ao anaty? Ny fanahy masina. Ireo zavatra telo ireo de asan'ny fanahy masina avokoa. Ny fanahy masina no mampianatra antsika ny antsoina hoe anagnosisy, ny fanahy masina mampianatra antsika ny paraklesis, ny fanahy masina mampianatra antsika ny didaskalia. Ny fanahy masina zany no mampianatra antsika, manome antsika tolotsaina mba afaka mampianatra, afaka mampahery. Io le tenen'ny Jaona toko 2:20 Jaona toko 2:20, resahan'i Jesosy mana hoe fanahy ny fahazavan-tsaina, io le fanahy mampahery, io le fanahy ny fanoloran-tsaina, lay fanahy zay la toe parakleto. Revako malala, aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana zay nomenanao. Inona io? Fanahy masina ao anatinao. Inona io? Lay fitiavana ao anatinao. Ny fanahy masina rehefa tonga voalohany ao anatintsika de ny ateraka ny voalohany indrindra de ny fitiavana. Galatiana toko 5:22. Zay tenenan'ny Paoly manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana. Lay vokatra karpos au singulier, tokana, zay vao miteny izy hoe fifaliana, fanetretena sy ny sisa. Endrika isehoan'le fitiavana, lay fifaliana, fanetretena sy ny hafa rehetra. Fa izao lay voankazo, tsy vokatra conséquence loatra amin'ny teny frantsay, na hoe vokatra efesa inona, tsy zay loatra, fa hoe vokatra voankazo, fa ny voankazo fatatsika fa ny vokatra mety ratsy tarehy, fa ny voankazo tsara tarehy, mahafinaritra be, manintona ny maso, ny voankazo ny fanahy de fitiavana. No zany de zao eto raha miteny Paoly aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana zay ao anatinao de zao ny fitiavana.
ny fitiavana ary ny voankazo ny fanahy de ny fitiavana. Ny ahafahantsika rehefa malala mitandrina tsara ny famakian-teny, ny fampianarana zany. Ny ahafahantsika mahavita tsara ny fifananarana ka mahatonga antsika olona mifampahery rehefa ao anatinao ny fitiavana de manjary mpitondra teny mpampahery ianao. Fa rehefa tsisy fitiavana ao anatintsika de zao teny mandratra, zay teny hoe paraklesis, teny mampahery, teny mampitraka, teny mampiorona. Fa rehefa tsy ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra zay mitondra ny fanomezam-pahasoavana ho mpampahery de tsy mahay mampahery sika. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe rio ange fanomezam-pahasoavana ndray heverin'ny olona maivany. Ndray heverin'ny olona maivamaivany zany hoe mahay mampahery, mitondra teny mamy. Zany nge rehefa malala fanomezam-pahasoavana sarobidy ny hoe mahay mampahery, mitondra teny fampaherezana, mampiorona ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra, mampiorona ny olona amin'ny fahalalana tsara. Zany de ny fanomezam-pahasoavana ao anaty. Rehefa malala engany ho tandremanao ny fanomezam-pahasoavana tsara zay ao anatinao de ny fitiavana. Ny fitiavana zay tsy ananana zao tontolo zao. Ndraindray ivelitsy ny azakazahantsika de le fanomezam-pahasoavana mety ho hita maso mabe voninahitra. Eny ilainy reny. Fa izao le fanomezana pahasoavana tsara indrindra ho Paoly nomenanao tamin'ny alalan'ny finoana, nomenanao tamin'ny alalan'ny fametrahan-tana de zao le fitiavana. Le fitiavana amin'ny mpiarabelona, le fitiavana ny hatsaran'ny zavaboarin'Andriamanitra, le fitiavana amana, le fitiavana an'Andriamanitra. De manamafy moa Paoly amin'ny dininy 10 manao hoe mahasotoy hevitra zany zavatra zany ianao. Io le teneny epistolan'ny Hebreo manao hoe aoka ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Zany hoe mahasotoy hevitra izany, izany fitiavana zany ianao, mahasotoy hevitra izany fampandrosona ny fitiavana sy ny fifankatiavana zany ianao, mba hahatonga ny mpino, hahatonga ny fiangonana handroso tsara amin'ny fahalalana, handroso tsara amin'ny fifananarana, handroso tsara amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra ary fiangonana ho mpampahery, fiangonana tia tenin'Andriamanitra. Rehefa malala aokary ataonao zava-dehibe ny fitandremana ny grasy na ny fanomezam-pahasoavana izay nomenanao. Aoka tsy hisy mpino nandray ny fanahy masin'Andriamanitra ka hiteny hoe za tsy manana fanomezam-pahasoavana atao anaty, manana fanomezam-pahasoavana ao anatinao ianao de ny fitiavana. De aza maivanina ny fitiavana, tandremo tsara ny fitiavana, koloy ny fitiavana ao an'Andriamanitra, koloy ny fitiavanao ny mpiarabelona, ampiasao zany ny fitiavana. Ary ny fitiavana tsy asan'ny devoly akory, ny fitiavana asan'ny fanahy masina. Ny devoly mitondra fahakalana, mitondra fialonana. De atsika amin'ny Galatiana 5 hoe ny asan'ny nofo atsorina de ny asan'ny devoly. De izao fialonana, fifandirana, korontana, tabataba, firehareana, fizahozahoana, fisekosekoana, zany izy ozy. Fa ny voankazo ny fanahy kosa de fitiavana. Rehefa malala nomeny ny tompo an'izany, mety tsy manana zavatra be lehibe hita maso atolotra nazaraina angamba, mety tsy izy an'izany, na mety tsy afaka manao zany ho ny antony maro samihafa. Fa zao kosa manam-pitiavana ianao. Io fitiavana io Paoly no manery anao rehefa avy eo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay rehefa ao anatinao io fitiavana vokatry ny tenin'Andriamanitra ny toroy de zao tsy avelan'ny fitiavana hipetrapetraka ianao. Tsy avelan'io fitiavana n'Andriamanitra hipetrapetraka ianao, tsy avelan'io fitiavana n'Andriamanitra io ho mandrimandry ny sainao. Fa tereny io fitiavana io ianao hizara, tereny io fitiavana io ianao hiasa, tereny io fitiavana io ianao hanompo, tereny io fitiavana io ianao hanafoana tena mihitsy aho. Tahaka ny Kristy ho Paoly amin'ny Filipianina 2:2. Aoka ao aminareo zao saina izao, zay tao amin'ny Kristy nofoanany ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo. Rehefa malala tandremo ary fanomezam-pahasoavana nomenanao, koloy zany, ampiasao zany, zarao zany, iaino zany. Ivavakitsika tompotsonao zay noho ny amin'ny soatra masina izay mampahery anay, nitaona anay ampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay nomenanay tamin'ny alalan'ny fiainoana ny teninao, tamin'ny alalan'ny fiainoana ny soatra masina, tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana, tamin'ny alalan'ny sakramenta. Misaotra Tompo
noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, fa sady nomenao ny teninao zahay, nomenao ny sakramenta, ka manjary mahana fanomezam-pahasoavana, afaka mampahery, afaka mampianatra, afaka mampitraka, afaka mampifaly, afaka mampionona, afaka mity. De tahiny tontolo andronay tompo amin'ity zoma ity, tontolo andro ahitana fiadahana sy fifaliana, tontolo andro hizaranay fifaliana, tontolo andro hizaranay ny fahasoavanao, ho tontolo andro hatsapanay fa miaraka aminay ianao, ka manjary pampahery ray, mitondra vaovao mahafaly, mitondra vaovao mahasoa, mitondra vaovao mahatsara ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina. De manjaka Jesosy atomponay, ary terizo zay mba hatandrina akolo ny famezam-pahasoavana menao anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina aty anatinay. Misaotra Jesosy. Amen.